Hetsika iray entina hanasongadinana ireo ankizy sahirana manan-talenta amin'ny fiakarana an-tsehatra ny karakarain'ny Vision Madagascar, ny fikambanana Zara aina ary ny American Center aseho an-daholobe atsoatsy izany vokatra izany araka izao tatim-baovao etin'rotsirakotondrainy amin'ny sary mamra Samuel zao. Hetsika roa ao anatin'indray no karakarain'ny Vision Madagascar miaraka amin'ny American Center Tanjombato sy ny fikambanana Zara aina. Ny hetsika voalohany dia ny fahampahafantarana ny fanohizan'ny American Center Tanjombato ny asan'izy ireo amin'ny alalan'ny vitrine izay fampahafantarana ny fahaiza-manaon'izy ireo eny an-toerana. Ny hetsika faharoa kosa dia miopana amin'ny fanosehana ny fikambanana Zara aina izay nampanofana ankizy sahirana misa 420 avy amin'ny ankany fitahiana koron-drano. Ny fampiofanana dia ny votra kokoa amin'ny resaka filalaovana an-tsehatra. Lavelarina dia ambara fa reo mpanakanto reo dia ta New York zareo nanao levée de fonds nandritra ny herintaona sy tapany mba ahafahany zareo tonga aty hitondra ny talentany sy ny traikefa sy ny fahaizany rehetra ho an'ireo ankizy malagasy izay nosongaina tao avy amin'ny ankany fitahinareo. Ireo ankizy ireo ny antenaina dia anohy ny asany zany efa ataontsika hoe efa presque professionnel zareo zao satria efa be da be ny spectacle nomeny dia ho lasa ataontsika hoe solotena ambassadeur miteny ny kolotsaina malagasy satria amin'ny fanehoana zany ny angano an-tsehatra. Ankizy manodidina ny 7 hatramin'ny 420 taona ireo nahazo fampiofanana nandritra ny volana May avy amin'ireo mpanao horonan-tsary vahiny avy any Broadway izay ahitana ny Lucas Rooney sy Bryce Pinkham. Amin'ny zoma izao no atao etsy amin'ny Le Louvre Antaninarenany fisehoana an-tsehatra voalohany izay ataon'ireo ankizy ireo izay nampitondraina ny lohateny hoe ilay atody. Manomboka amin'ny 7 ariva ny fampisehoana ary tsy misy ny vidim-pidirana saingy ny fanampiana azo avy amin'ireo malala-tanana mandritra ny fampisehoana dia atolotra ny fikambanana Zara aina.